alia sabotsy 12 sy ny alahady 13 martsa 2024 no nitanterahana tao Andavatsaha Antongona ny Lasa ara-panahy antily Madagasikara teto anivon'ny Diosezin'Antananarivo. Ny lohahevitra netona tamin'ny moa dia ny hoe ny antily sy ny Finoana ao anatin'ny Natiora. Natomboka teto Meritsitosika moa ny Lasa ny andro ny 12 martsa. Nozaraina enina moa mpizaika tamin'ny fotoana io ka samy nanana ny tarika tsirairay nisy azy. Ny antilin'ny Madagasikara moa dia fikambanana masina fanabeazana ny ankizy sy ny tanora amin'ny fomba ara-tsikotisma mifototra amin'ny finoana katolika no sahan'ny antilin'ny Madagasikara. Ny lasy ara-panahy dia mikasika indrindra sy ny fandalinana ihany koa ny lalàna sifitsipika mifehin'ny antilin'ny Madagasikara. Ireo lalàna sifitsipika ireo no andry iankinana ahafahana manabe ny tena sy ahafahana manabe ihany koa ny beazina izay hoentina sy izay karakaraina eto amin'ny Diosezin'Antananarivo. Eto mandeha amin'ny tany omba lamba sakasany. Dia raha samy nandinika sy nahentsika dia hoe tsara ilay izy. Dia taddio zany fa Andriamanitra dia manome zavatra tsara ho an'ny olombelona fa tsy zavatra ratsy. Fahatapahatena aloha voalohany indrindra izany hoe raha mindrana zavatra iny ianao dia mila mahatapahatena dia manatitra aloha fa hoe tsy anao iny fa an'olona midamo. Mampianatra tsy Andriamanitra amin'ilay hoe raha eny an-dahatra mandeha amin'ny ankizy bandikely zany ny atao fa hoe miaina amin'ilay vavaka mihitsy zany hoe ahoana ny fiainana an'izany hoe fiainam-bavaka zany. Rehefa samy navita ny asany ny tarika ka tonga teny Andavatsaha dia samy nanomboka mivavaka ary natomboka tamin'ny lalan'ny azo fijaliana izany. Eto zany vao manomboka ny vavaka momba an'izay lalan'ny azo fijaliana izay mandrapaha tonga any an-tampony. Miala kely an'ity sary ity iaho ny izay. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Dia raha antsika manao ny hira eny eto tonga ho an'ny olo-marina i Kristy. Tonga ho an'ny olo-marina i Kristy fa ho an'ny mpanota. Ny tompona andraikitra rehetra andray ho filamatra ny teny hoe tsy miamboa didy aho. Ny mpanabe rehetra anabe tsara ny taranaka amapara.
arengany ny rehetra hibanjina ny hoaviny ka anefa ny adidy manandrify azy. Mamondrafo aminay ry Tompo. Mamondrafo aminay. Okane mba andry amin'ny fiadanana no mifamindrapon'Andriamanitra amin'ny fanahy kristianina efa maty. Amen. Ny razantsika endry sy lalim-pandiniana. namonjy ny toerana izay lasiana ny tary rehetra. Teto dia samy efa niomana ny atrika ny alim-bavaka sy ny fanaovana ny sankramentan'ny fampihavanana ny rehetra. Tsy misy olona masina zany ka velona sampanahitalaisany tsy misy zany raha mbola velona tanota zao na zany teny resan'ireo tsy lavorana. Ny maraina ny 13 Martsa 2024 dia natomboka tamin'ny famorina ny hetsika teto mialohan'ny anaovana ny fiatahana masina. Fanangonana azay firaisakina atsika izay ataon'ny faritra mangasavina zany dia ampahafantarina atsika itety atsika any zareo ampahafantarina atsika izay mba fanehoana izay le firaisakina atsika izay.
fa i Jesosy mijery tonga dia miasa ohatra amin'izany lay vehivavy manano tena maty ny zany mety nandeha onsa ny fanaminy dia mialalety izy ka dia miteny azy ao raha mbola mahita ka hoe reny misy koa mitarika liturgie zéro izy zany nareo lovo tena zala izy nareo lovo takena lovo tao tsy nanana seriteny zay tam'izay farifo dia zany nanana tamin'ny lovo tao zavatra tsy tokony mbola ho azy fa nilitiky selo ambony ny sapana maitsorika takonao koa izy mahavita manomana liturgie manomana sorti manomana zonatenesi azy nanana taniny sekiteny zay io izy io fa fe ordinateur ser mivovoka ampiasao izy zay mivovoka i Kristy raha navy tamin'ny apôstoly mandeha aminareo anjitana mandeha izy tsy laza hoe zao atao fa sy tany marany petra am'izay ao nanao mandray anareo sy petra tsy mandray anareo izy fa mivita mivovokareo mitizany zay aza miala tao misy tany marany izy tsy laza hoe zao atao fa ohatra na tonga ny apôstoly ahay an'izay satria va sujet aza olo mandeha nareo raha tsy tonga efa niany zay raha tarigarareo teny mivavanareo amoronareo voalohany le olona nanaka Jesosy zany David mamrafo aminay nofaranana tamin'ny lamesa lehibe moa ny fotoana izay nitarihan'ny ray am-panahy mpiany Diosezin'Antananarivo. Masina toenao iray loharano ny fahamasinana rehetra koa miampamnao izahay amin'izany marainao ny androlanitra anamasina ireto fanomezana ireto mba ho zary vatana sy rano Jesosy Kristy tomponay fa tamin'izy efa atotra hijarika nanaiky an-tsetrapo dia nandray mofo ary misaotra mizarazara sy nampiazy am-pianana na hoe samy mandray sy mihinana amin'ity anareo fabatako ity atolotra ho anareo. Ny filohan'ny diosesy sy ny ekipan'ny rehetra ao ianareo filohan'ny faritra sy ekipanareo ray manontolo mety ny filohan'ny Diosezin'Antananarivo ny fitenena. Tompolasy tompovavy ny dioreka ny tena misolitena ny andy eto amin'ny Diosezin'Antananarivo tarihan'ny omonen'ny diosesy izay mampateraka ny Lasa ara-panahy natao manao kaomaly ary mifarana izao kaomaly izany dia miara-tehaka nahatanterana ny zara-panahy manompaneny Andavatsaha ka manapatonga ny alina na hampamety mampateraka ny nanray isakaraha ny fidigana
Ari nakalaza hoe sakaramentany sakramenta masina izao izao Kasitaka makatena sy anatao. Io la di Zereni Palateo, il Finoana Diosezin'Antananarivo, aqui na Madagascar, era Lasa, era Antongona, eto ary isika dia anaraka fanadihadiana izay arahantsika tamin'ireo mpizaika sy mpikarakara ny hetsika. Na tonga nanatrika an'ity camp spirituel ity amin'ny fikambanana masina ny Antille eto Madagasikara dia marimarina kokoa tokony hamonjy le camp spirituel anamafisana finoana misy ao aminy. Dia amin'ny maha kristianina konkoa ilaina mivavaka dia ilaina no mifandray amin'Andriamanitra. Amin'ny mampanabe ny tena dia miezaka hatrany manabe ny ankizy ao amin'ny finoana. Ny zavatra andinihana taty maromaro ihany fa ny tena zavatra nisongadina indrindra dia nanomboka teo mieritreritra tosika papa tonga taty ny mefitry nama ny lovitao angambany satria io no mikasika anay cheftaine sy ny lovitao miezaka hatrany mba anapita an'izay hoe mefitry nama ny lovitao izay any amin'ny beazina arak'izay azo taty amin'ny camp spirituel. Ny antony nahatonga nanatrika an'ilay camp spirituel aloha zany voalohany indrindra aloha tsy mbola nisy aloha ilay izy zany dia izay mahatonga anahy hanatrika an'ilay izy. Ny hitako hoe tsapako tamin'izany aloha dia resaka ara-panahy aloha nahazo be da be aloha zany omaly tanatin'ny zavatra nandehanana hatrany amerika tosika tonga taty dia misy anabeazana ny ankizy hoe mila mivavaka ny Antille. Izay ny tena azoko zany hoe mila vavaka ny Antille fa tsy dia hoe eritreretin'ny olona hoe tsy mivavaka fa tena mivavaka tena mivavaka ny Antille zany. Amin'ny mahafikambanana masina ny Antille Madagasikara dia nezahana tsy handringy ny fanabeazana atao amin'ny Antille dia nezahana nasiana ny Lasa ara-panahy ahafahan'ny mpanabe rehetra mandray izay tandrify azy mba tsy handringa ny fikambanana. Tao anatin'izany ihany koa ny fandalinana ny soratra masina amin'ny mahafikambanana masina ny Antille Madagasikara. Teo ihany koa ny fandalinana ny encyclique-n'ny papa na ny Laudato Si amin'ny fikajiana ny voary tontolo na ny fikajiana ny tontolo iainana. Hoentina hanofanana sy hanofanana ireo tompon'andraikitra rehetra dia ny filoha, ny tonia ary ny mpiandraikitra hoentina hanatanterahana izay fanabeazana ara-pinoana izay.